manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsia, hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra, mihevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo, fandarana manokana izay tomposaina sy atolotra ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tsemarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Ampitiavana lehibe tompoko ary ampifaliana lehibe tokoa no iarabanantsika menakavy a manaraka hatrany manangana fiainana ao amin'ny jesosy amin'ity fotoana mahafinaritra ity. Izay dia mino ary mitondra bavaka antsika menakavy a andray fahasoavana, andray fanasitranana, andray fitahina manokana indray ianao ao anatin'ity fotoana ity a. Zao volazan'ny tenin'Andriamanitra aoka ho tahina sosa ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao, zany hoe ny fanambinana ny ara-panahy dia zay ny voaloha laharana dia manaraka ho azy ny fanambinana amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny ampanjavatra ihany fa amin'ny zavatra rehetra, na ara-pahasalamana zany a, na amin'ny ara-bola, na amin'ny ara-pitiavana, amin'ny zavatra rehetra na amin'ny fifarisana aman'olona dia aoka ho ambinina ianao a ao anatin'izao fotoana izay fahanao manaraka ity fandarana manangana fiainana ity. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Tovinarivo Tsemarivony. Mankasitraka tompoko dia miaraban'ny pasteur Alvarez sy ho antsika rehetra izany. Ivavakantsika ary a Samuel faharoa toko fahatelo ambin'ny folo a ny ratsy nataony Aminona na Aminona moa zany arakaraka izay fahazonao azy sy ny namonoany Absaloma azy ary ny nandotsirany Absaloma. Mialoha tena idirantsika lalany amin'izay vakiteny a sy fidirana lalina amin'izay ten'Andriamanitra zay dia ivavaka alohantsika raha marary ianao ohatra dia apetra amin'ny faritra marary ianao Tananarotry hoe karazan-dreny olona fanipanina ianao a mitondra vohaka ianao amin'izao fotoana izao dia reraka lava, tsy mahatsangana eo ambony fandrina fa rera-dava, zany hoe milatsaka mabe ny tensionao, na ihany koa karazan-dreny olona le miakatra tension le fanipanina marary andoha ivavaka ho anao zay amin'izao fotoana izao a. Ianao mety marary ny ray anao a, marary any amin'ny atonao dia ohatra misy mivoto any amin'ny kibonao a, hoe mivoto any amin'ny sarakata any amin'izao fotoana izao a, apetrao amin'ny kibonao ny tananao. Ianao zay hoe maniry zaza ianao, manambady ianao amin'izao fotoana izao efa ilaina ny nanambadiana dia tsy mety mitoejaza na hoe mitoejaza dia afa-jaza foana apetrao amin'ny kibonao ny tananao amin'izao fotoana izao a. Ianao ihany koa mety ray aman-dreny zanaka mangotsongotsika foana tongotra hoe isan'andro isan'andro a, milohalika eo midinao dia mangotsongotsika tsy hoe indray-pandeha fa isan'andro isan'andro a. Ivavaka ho anao zay a, ny tompo anasitrana anao ary anangana anao indray ary apetrao amin'ny faritra marary anao tananao amin'izao fotoana izao dia manana finoana fa Andriamanitra anasitrana anao dahoary. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a dia mivavaka eto izay androany izay dia nomenao fahefana. Zao volazan'ny teninao manao hoe nomena fahefana andresy ny hery rehetra, andresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Ka za dia mandidy amin'izao fotoana izao a ny hery rehetra nanany fahavalo. Ity olo ity Jesosy dia mametraka ny tanany ny amin'ny faritra izay marary azy amin'izao fotoana izao, na amin'ny lohany, na amin'ny kibony, na amin'ny tongony, na faritra maro samihafa, na lamosina, na soroka, na maso, na amin'ny tongotra. Amin'ny anaran'i Jesosy a mandidy ny aretina amin'izao fotoana izao, miala amin'ity rahalasy anabavy ity amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy an'io aretina io a, na tension miakatra, na aretina-doha verimberina, na tension midina, na faharerahana, na aretina ao anatin'ny taovao, na aretim-bavony, aretin'aty, aretin'ny sarakaty, na aretin'ny ray, na aretin'ny lamosina, na aretin'ny tongotra, amin'ny anaran'i Jesosy. Na aretina any amin'ny tranonjazany famombana tsy fahitana tory amin'ny alina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ianao Satana, miala ny herin'ny maizina, miala ny herin'ny famosaviana amin'ity olo ity. Zao dia zao amin'ny anaran'i Jesosy. Za dia manambara ary mandidy sitran'izao rahalahy zao, sitran'izao anabavy zao, miamatanjaka, miamatanjaka, mitsangana indray, miasalama indray, mianforma indray amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fahasalamana, raiso ny fanasitranana, sitrana ianao, raiso ny fahasalamana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina. Petraka am-pelantananao tompo a famakiana ny teny a, ny famoaboasana ny hevitry ny soratra masina, famoankevitry ny soratra masina amin'ity fotoana ity zao a
am'izao famakina teny ato amin'ny Samuela faharotoko fatelo ambin'ny folo zao sotra tompo ny amin'ny vahaolana ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny fanasitranana ny amin'ny fanafana amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy amen. Lasika pasterary Samuela faharotoko fatelo ambin'ny folo ndiny voalohany hatramin'ny andiny fa sivy amby telopolo amin'ny anaran Jesosy manao hoe ary noho ny afaka izany dia nisy toy izao Absalom zanaky Davida nanana nabavy tsara tare Tamara no anarany ary tia azy Aminona zanaky Davida ary Aminona nalahelo ka matiny ihany no Tamara anabavy fa virjiny izy ka sarotra tamin'ny Aminona ny akazy fa Aminona nanatsakaiza Jonadaba no anarany zanaky Simea rahalahy Davida ary Jonadaba dia olona fetsy loatra ka izy taminy na hoe ianao zanaky ny mpanjaka no miama isan'andro isan'andro tsy tianao ambaramiko va izany dia hoe Aminona taminy tia any Tamara anabaviny Absalom rahalahiko aho dia hoy Jonadaba taminy mandry eo mifandrinanao ianao ka mody marary ary ravo mamangy anao ny rainao dia ataovy aminy hoe tarantitra ianao aoka Tamara anabaviko no mba ho avy ampinakaninay ary ianao nahandro eto masoko mba hitaka inanako ny avy eny an-tanany dia nandry Aminona ka nodina rary ary noho ny avy mamangy azy ny mpanjaka dia hoy izy taminy tarantitra ianao aoka Tamara anabaviko akaty anao mofo roay eto masoko inanako ny avy eny an-tanany ary Davida naniraka nakany amin'ny Tamara tany an-trano nanao hoe makanisa kely any an-tranony Aminona anadanao ka manaova nahandro azy dia nandeha Tamara nakany an-tranony Aminona anadahany ary nandry ny anadahany dia nakakoba raha zazavavy ka no fetafetainy ary nataony mofo teo masony ary nendasany mofo dia noraisiny fanendasana ka narosony teo alohany fa tsy nety inana izy ary hoe Aminona avoy ny olona rehetra dia nivoaka ny olona rehetra dia hoe Aminona tamin'ny Tamara eto tia amin'ny efitrano ny nandro inanakoa ny avy eny an-tananao dia nalainy Tamara ny mofo nataony ka netiny tao amin'ny efitrano tao amin'ny ano anadahany ary noho netiny tao amin'ny hoaniny zany dia niazona ny Tamara izy ka nanao taminy hoe avy andry amiko raha nabaviko fa hoy ny anabaviny sanatria raha nada aza misavika fa tsy fanao eto amin'ny Israely zany aza manao zany zavatra fady indrindra izany ianao ary ny amiko mety kokaiza moa ny enatro ary ianao koa ho toy ny anankiray amin'ny adala eto amin'ny Israely kohatra rantitra ianao lazao mpanjaka fa tsy sakanay tsoanao izy nefa tsy nety niain'ny feondrano zazavavy izy fa natanjakinao izy dia nisavika azy ka nandro taminy ary dia alany Aminona indrindra izy ka nifankalany azy dia be lavitra no fitiavany azy taloha dia hoe Aminona taminy mitsangana mandehana ary hoy izy taminy asa dia manao ratsy mandreo-kay ianao fa ratsy noho ny zavatra hafa nataonao zao nefa tsy nety niaino azy izy tianato ny zatoviny izay nanompo azy izy ka nanao hoe esory aly eto amiko ity vehivavy ity ka idino varavarana rehefa tafavoaka izy ary ny akanjo lava raha zazavavy fa izany ny fanao ny zanakavavy ny mpanjaka ho akanjo ambony raha mbola virjiny izy tena voaka n'ilay ankizilahy izy ka no idiny ny varavarana no tafavoaka izy ary nasiny Tamara lavenina ny lohany sady notriary ny akanjo lava izay ny akanjony dia nilolotanana izy sady nitomany dradradratra tena mpandehanana ary hoy Absalom anadahany taminy efa tany aminao va Aminona anadahinao mangina ihany aloha raha nabavy fa anadahinao izy fa aza malahelo noho izany ka dia nitoetra ataony aotran'ny Absalom anadahany Tamara sady ory fa noho nyreny Davida mpanjaka izany zavatra rehetra zany dia nirehetra ny fahatezerany ary Absalom tsy nifampiteny tamin'ny Aminona rahalahiny akory nasoana ratsy fa halany Absalom izy noho ny an'ny saviany any Tamara anabaviny ary noho ny afaka roto anangarangidina dia nampanetondro tao Balazora ao akaikiny Efraima Absalom ka nanasany zanaka lahy mpanjaka rehetra izy ary nakao amin'ny mpanjaka Absalom ka nanao hoe indro mampanety ny ondry ny mpanomponao ka tarantitra ianao aoka mpanjaka sy mpanompony andeha iaraka amiko mpanomponao fa ny mpanjaka tamin'ny Absalom tsy anaka aoka tsy andeha avokoa izy rehetra fa andreo mahavakitratra-nao fa Absalom nanery azy ihany nefa tsy nety nandeha izy fa nitsodrana azy ihany da hoe Absalom raha tsy zany ary hitrarantitra ianao aoka aminao rahalahiko no andeha iaraka aminay fa io mpanjaka taminy ahoana no iarany aminao fa nanery azy Absalom ka dia nalefany Aminona sy ny zanaka lahy ny mpanjaka rehetra handeha iaraka aminy
ary Absaloma nanome teny zatoviny hoe miomana tsara rehefa faliny fony Aminona azony divay ka lazaiko aminareo hoe asio Aminona de ataovy maty izy fa aza matahotra tsy zao va nanome teny anareo matoky aoka iseho lehilahy mahery ianareo ary ny zatoviny Absaloma nanao tamin'ny Aminona araky ny teny nomeny Absaloma azy dia nitsangana avokoa zanakalahy-mpanjaka rehetra ary samy nitaingina ny ampondrany ka nandositra ary raha mbola tena andalana izy ireo dia tonga tamin'ny Davida ny filazana hoe novonony Absaloma avokoa zanakalahy ny mpanjaka ka tsy nasiany niangana na dia ray akory aza dia nitsangana ny mpanjaka ka nandritra ny fitafiny dia nandro tamin'ny tany ary ny mpanompo nydrehetra nitsangana teo samy voatritra avokoa ny fitafiny ary Jonadaba zanaka Simeara lany Davida nanao hoe aoka ny tompoko tsy hanao hoe maty ny avokoa zatovy rehetra zanakalahy mpanjaka fa Aminona ihany maty fa Absaloma efa nifofo azy hatramin'ny andro nisaviany antamarana baviny ko aoka ny mpanjaka tompoko tsy eritreritro am-pony fa maty avokoa zanakalahy mpanjaka rehetra fa Aminona ihany maty fa Absaloma nandositra ary ny zatovy mpitily nanompo masony ka nahita fa indreo misy olona maro afitevoany teo anilan'ny tendrombohitra ary io Jonadaba tamin'ny mpanjaka indro avy ny zanakalahy ny mpanjaka dia araka ny olona zay ny mpanomponao tokoa ary noho nefa voalazany zany teny zany dia indreo tonga ny zanakalahy ny mpanjaka ary nanandratra ny feona izy ka nitomany ary ny mpanjaka sy ny mpanompony dia mba nitomany mafy dia mafy koa fa Absaloma nandositra nakany amin'ny Talmay zanakalahy ny Amioda mpanjaka ny Gesora ary nisaona ny zanany mandrakariva Davida ary Absaloma efa nandositra nakany Gesora ka nitoetra tany telo taona ary Davida mpanjaka naniry ivoaka nakany amin'ny Absaloma fa nionona izy noho ny amin'ny Aminona satria efa maty izy. Pasteur ya makasitraka Pasteur Alvarez tamin'izay vaky teny nisy andininy firy izy teo 7 be zao itony soratra masiny tony moa zany Pasteur matoa izy tony voasoratra atao anatin'ny baiboly dia mazava be ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny soratra rehetra nomen'ny tsindromandrin'Andriamanitra dia mahasokoa fampianarana ho fanotsiana zay diso ary ho fitaizana ho amin'ny fahamarinana efa nyteny antsika zasionao ihany koa ny hoe ny baiboly no boky anisan'ny tranainy indrindra kanefa dia maharaka ny toetrandro rehetra na ny lasana ny ankehitriny na ny amin'ny hoavy dia voasoratra atao avokoa ary na dia ataoko hoe tantaran'olona ny resana atao anatin'ny baiboly dia ny zavatra mahavariana tsy dia ilay olona loatra no resahany satria ilay olondrany efa nodimandry fa ny velona zay mbola afaka mandrea no mahazo anjara sy tombotsoa misitraka ny fahasoavana avy amin'ny alalan'ireny teny ny soratra masina atao anatin'ny baiboly reny Pasteur Alvarez raha vao mamaky an'ity andalan-tsoratra masina ity etsika dia mifandray izy io Pasteur amin'ilay toko faraky amby folo sy ny toko faharoamby folo ino moa le toko faraky amby folo sy ny toko faharoamby folo tao amin'ny toko faraky amby folo lay nahalavo an'ny Davida mpanjaka tamin'ny Batseba vadiny Oria Etita izany ary rehefa lavo Davida tao anatina fijangajangana Pasteur dia eto amin'ity toko faharoamby folo tia no nibebahany Davida mazava be le voalazan'ny teny soratra masina Galatiana toko fahenany andininy fahafito manao hoe zay mamafy ho an'ny nofo dia mijinja fahasombana ho an'ny nofo ary zay mamafy ho an'ny fanahy dia mijinja fiainana mandrakizay Andriamanitra ozy tsy azo vazovaziana tena mitombona zay andala-tsoratra masina izay misy zavatra aza vaitsiko hoe lay toko faharoamby folo sy ny toko faraky amby folo amin'ilay Samuel faharoa teo rehefa nanarina tanam-paminany Davida dia nibebaka ary ny vavany tanam-paminany zay nampitenen'ny Jehova mihitsy no ny teny manao hoe Jehova efa nanaisitra ny eloko ao tenina voavela eloko i Davida mpanjaka saingy izao Pasteur nisy fanonerana zay tokony nataony nisy karazana réparation zay tokony nataony fa tsy nataony izy io Pasteur raha mijerentsika lay eo amin'ny toko faraky amby folo sa toko fahafiry izy iny toko faharoamby folo azafady dia ozy izy eo amin'ny andininy fahenina manao hoe ary ilay zanak'ondro vavy tsy maintsy onerany efatreno no nanaovana zavatra zany sy noho ny tsy namindrano fo zany hoe Davida ny sary aseho an'io tokony nisy fanonerana nataony fa tsy nijanona teo amin'ilay fananarana tanam-paminany fotsiny izy hoe voaisitra ny eloko ao fa
zany hoe nisy fibebahana lalina zay tsy ampy nataony davida io moa zany a de ambarantsika foana hoe ny fibebahana pasteura dia tsy mahaisotra n'lay olatra na lay takaitra na velan'lay fahotana ohatra hoe misy zazavavy anakiray ohatra na zazalahy anakiray mbola tsy nanambady izy raha ny marina zany ny olona pasteura manao ny fomba ny mpivady de olona efa tokony vita mariazy a zay vao mitsofoka ao anatin'zay hoe lalàna ny fanambadiany zay raha misy olona ndray nefany a miroso aloha zany hoe lava ao anatin'ny fijangajangana ka ty aoriana le olona mibebaka de lay fibebahan'lay vehivavy na lay lehilahy tsy mamerina azy ho amin'ny fahadiovantsony tsy mamerina azy ho amin'ny mahavirjiny azy tsony zay le tiako aseho za zavatra zay ka tombony lehibe ho an'ny olona anakiray zany mandreny ty fandarany ty hoe raha mbola azonao ataony miaino anatin'ny sitrapon'andriamanitra sy ny fahamasinana de aloha manaraka zay tenin'andriamanitra zay mba tsy ho potraka sy tsy ho lavo ina moa sara seho an'zany resaky zany pasteur albares i davida mpanjaka de mpanjaka tena nyreharehan'andriamanitra fa araka ny fon'andriamanitra saingy nisy atsirambona indre mandehana taony teto de lavo tao anatin'ny fahotana i davida tam'zany vanim-potoana izany ary tsy hoe lavo fotsiny tao anatin'ny fahotana izy pasteur fa ilay vokatry lay fahotana zay le hoe zay efa fony olona nojinjaina lay vokatry lay fahotana dia ratsy be raha mandinika tsara zao tsika andeha iresaka fotsiny tsika ohatra hoe tao amin'ny ankohonany davida mpanjaka zany de teo alohany mbola tsy nalavo azy de nylamina ny fiaina mpianakaviana mahafinaritra tokoa paster fa rehefa ao amin'ny tompo daholo ny dada sy neny sy ny ankizy rehetra de milamina ny fiaina mpianakaviana tsy de misy olana loatra tsy de misy hoe misy zavatra tahorana zany fa tena milaminy miainao am'le tenin' jesosy manao hoe ny fiadanako no omeko anareo ny fiadanako no avelako anareo de tena miainao anatin'zay fiadanana zay de zay zavatra zay mihitsy no niainany davida mpanjaka talohany nalavo azy fa saingy rehefa lavo izy teo amin'ny toko faraky ambifolo sy toko faharoa ambifolo de eo amin'ny toko fahatelo ambifolo am'izay nanomboka ny tantara voalohany tantara voalohany na ratsy ny fiainany davida de eo amin'io samoela faharoa toko fahatelo ambifolo ina ny zavatra ntsanga teto be lehibe zao raha olona mamaky an'ty tantara tya de tiany metsiny any aminona sy absaloma sy tamara hoe olona mpianadapiray-tapo very nga de famototra ohatran'zany fa rehefa tena dinianao ny tantara de avy ato amin'ny fahotan'ny rainy ato na de nibebaka aza nefa tsy nanao an'le fanatim-panonerana zany hoe nisy karazana ozona tsy tapaka ihany to paster raha tsotsika ny resaka nisy fanonerana zany to tsy natapaka an'le ozona de inona ny vokadratsyn'le izy tao am'le ankizy sady no vo de manahirana sady mamenatra mamaky an'le tantara fa zany hoe soratra masina le izy de tsy maintsy ianarana fa modina rary teo ambony fandringa araina ohatrany hoe lasa hoe tratrany coronavirus aho izy fa asovy makaty coronavirus asovy makaty tamarana bavitro mba hikarakara nefa ny tao anatin'ny saina eritreritra maloto mihitsy a hoe tsy maintsy savio ko androany tsy maintsy viole ko androany satria tsara tare mateo hotily anabaviny ray tapo aminy io a rairairy zareo fa tsy rairena de nanao an'izay ohatrany hoe fombafomba zay izy de modina rary teo izy tratrany coronavirus a de miteny tamin'ny davida izy manao hoe asovy makaty tamarana baviko mba androso mofokely hoa hikarakarany sakafoko de ho sitrana zay le hevitry izy ty izy aminona de tonga tokoa tamara satria anatany zao no miantso azy kinanjo zavatra hafa mihitsy nytao anaty eritreritra iaminona tena zavatra hafa nyeritreritra tao anatiny iaminona tam'izany fotoana zany ary dia nagravy an'le izy pasteura tsy namelany raha tsy potika ny fahadiovan'le anabaviny ray tapo aminy tsy namelany ny sorsan'le izy de avy any amin'ny davida foana avy ao am'le fahotany ray aman-dreniny zay nibebaka fa tsy nanonitra teo anatrehan'andriamanitra de anika nisy fiatraikany tany am'le ankizy a tany am'le taranaka lay ozona pasteur alvarez ary hitanao fa
nanomboka nisy problema goavana be zay tsy voavahany fahefany davida, tsy voavahany mahampanjaka azy, tsy voavahany mahampitsara azy, tsy voavahany maolona ambony azy, tsy voavahany vola makarenany sy ny miaramilany. Be dehibe atao anatin'ny tokantrano maty ny olona manam-pahefana, mety mpitondra fanjakana ambony, mety manana kitana be dehibe na bokotra be dehibe, manana fahefana. Ny problema ny olona mety voavahany, fa ny anazy am'izao fotoana zao mety tsy voavahany pasteur. Misy olona tratran'izany atao anatin'ity tokantrano ty, mijery an'ity fahitalavy ty. Ny problema ny olona voavahanao, ny fiainan'ny olona voavahanao, satria manana fahefana ianao, satria manambola ianao. Fa izao nefany vokatry ny zavatra nataonao de misy problema ao amin'ny zanakao vavy, misy olana ao amin'ny zanakao lahy, misy aretina tsy sitrapanafody mandalo ao amin'ny vadinao am'izao fotoana zao. Verevitra ianao ho aiza ny tany ale, tsisy mpitsabo masitra iny intsony, nefa ny vola jerepotsiny ohatrany ravitra azo feno vola ny tanàna. De eo pasteur no ilaina an'izay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zay hoe ny dikana tsy maintsy ataon'ny olona voalohany indrindra de miaino ny feo any natana-paminany de mibebaka. Ary ny faharoa de mbola feo any natana-paminany ihany zay nanahitra ny Davida hoe tokony honerana avy efatreny. Ilay fahotana honerana avy efatreny amin'ny alalan'ny réparation na fanatim-panonerana pasteur. Io tsy nitanterahany Davida io, tsy nitanterahany, ary vokatra ny tsy fanatanterahany ny fibebahana lalina io dia tsatsa ny traika taty amin'ny zanany vavy sy ny zanany lahy ny vokatratsy ny fahotany Davida pasteur Andrianaina Alvarez Nirina. Mazava de mazava zay zavatra nambaranao zay teo pasteur, ary mila saintsaina lalina tokoa satria zava-dehibe, tena zava-dehibe izany. Izy ty moa zany de resaka fijangajangana pasteur, iny moa mba fijangajangana azy mpianada reta-poa no fampijangajanga taona nanao zavatra fomba fanao mivady. Raha jevantsika moa pasteur tamin'ny Levitikosy toko 7:10 de misy an'izay lalàna, misy ten'Andriamanitra manohatra ny zay hoe misy karazan'olona zany tsy afaka miaraka mifanambady mihitsy tambonin'ny tany, misy karazan'olona am'izao fotoana zao moa de mampalahelo pasteur alohany amakiko le na hoe tsy any am'izay tsony le olony olan'ny olona sasany am'izao, fa lasa hoe tsy lasa miditra amin'ny resaka hoe homosexuel, manambady ny l'assemblée mena zony lehilahy anambady lehilahy mitovy azy, mena zony vehivavy anambady vehivavy mitovy azy. De tsy vitan'izany a fa efa lehilahy manambady lehilahy de mbola ampirafesiny ndray koa le lehilahy vadiny manambady lehilahy fi zany hoe lehilahy anakozy. Tena fahavetavetana, foi fahavetavetana, puissance fahavetavetana, zany hoe tena faratsiana faratapony mihitsy ny zavatra asana devolo be mahatsiravo zany pasteur. Tsy azo amarina zany, ary na de atao hoe ara-dalàna raha zany lalàna zany de tsy azo amarina anaty baiboly, satria ny atsika moa zany de zay voasoratra anaty baiboly ihany no rahantsika, zay mahazanak'Andriamanitra atsika, zay mampanompon'Andriamanitra atsika hoe raha misy zavatra tsy mety de azo ahitsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Zao raha zany tenin'Andriamanitra ato amin'ny misy karazan'olona zany pasteur tsy afaka miaraka, tsy afaka mivady mihitsy ato anatin'ny baiboly reto karazan'olona zany. Samy Levitikosy toko 7:10 any 9 de misy azao tenin'Andriamanitra zao hoe aza misy mila zay havany akaiky andry aminy ianareo, zao ny Jehova, zany hoe mpihavana zany, cousin, cousine, zanaky ny rahavavy mama, zanaka ny rahavavy ny dada, zafikely mpianada, zafikely mpiralahy, zafikely mpirahavavy, de tsy afaka mifanambady mihitsy satria mpihavandreo. Inao zany ary mila fitandremana pasteur, satria am'izao fotoana zao ny olona motra mananao fety zay de tonga eo cousin cousine ny taranaky ranona sy ranona tonga eo mivory eo zafikely taranaky mpianada de eo vao mifankafantatra aitsika mpianada. Baiboly zany manambara an'izay hoe misy zany karazan'olona zany tsy azonao vadiny. 7 aza mandry am'izay nandriny rainao fa andreninao izy ka aza mandry aminy, zany hoe ny olona efa niaraka tamin'ny dadanao zany. Misy zany pasteur misy ray aman-dreny ohatra misy lehilahy ohatra hoe fa ray aman-dreny niteraka de miala tsiny am'le fomba fiteny, fa zay le malaza azy na zaka sipakely izy ohatra, na zaka mademoiselle kely vehivavy kely tovavy kely de nivadiny io niarahany, fa ozy ny tenin'Andriamanitra aza maka, aza manambady am'izay efa nandriny ny rainao, amin'ny olona zay efa nivadiny rainao zany de tsy azonao vadina zany. Ato amin'ny 9 Levitikosy 7:10 hoe aza mandry amin'ny renikelinao
fanandrinorainao izy mety le renikely mety mbola tanora no le zanaka misy olona zany paster efa hoe maty vady izy ohatra fa lehibe raha lelany amin'ny 4-5 taona any raha zoko be ohatra na ray aman-dreny be de nahazo madama kely mbola zandran'le zanany de aza mieritreritra ianao rahalahy hoe andry dika zay hoe mandry zay moa hoe manao fomba mpivady am'ty renikelinao ty na de zandrinao amy taona azy izy a tsy azonao atao zany zava-doza zany a zava-doza zany 15 aza mandry amin'ny anabavonao zanaky ny rainao ty mihitsy zany le zavatra mitrangy eto paster nandry tamin'ny anabavony ty zany ty aminona ty a zanaky ny rainy hoe demi sœur demi frère tena mpianadanareo ary fady tena fady a raha mpianadana no miara-matory miara-mandry zay na zanaky ny reninao na tao an-trano na teraka tany ivelany aza mandry aminy na de zanaky ny dadanao tamin'ny olona hafa tany ivelany tany azy izy kefa maty dadanao a zay vafantareo anabavinao de tandremo fa zava-doza izany aza mandry amy zanaka vaviny zanaka olany zany sy ny maro samihafa be dehibe izy hoe paster fa hijanatra io tsika hoe misy karazany olona vakio samela toko fa le fitikoso toko fa 20 de vakinao a alany any fanambadiana misy karazany olona zany tsy azonao avadina fa zava-doza izany satria miantso ny fahatezeran'Andriamanitra ary miantso oziny teo zao reto taranaka Davidy reto paster miaina omba ny fanozonana na de zanaka mpanjaka azy io zany tsy de nitoerana misy anao loatra zany no azavarina fotsiny amy toerana zay misy anao hoe manana maizy anazy anao am'izao fotoana zao fa tandremo hoe sao de misy zavatra nataony ray aman-dreninao tany aloha tany a de misy firekenao fa na iza zany na izy na de ohatrany mpanjaka zany ka raha misy ozina azy de mety hotratrany ozina any ka ozina raha mpitiavana zao ty nahazo an'zareo ty de mbola nampindry zareo ozina ihany keo le izy zany hoe ny ozina anakiray zany a de mbola miantso ozina hafa ihany keo paster ary mbola ratsiratsy ny toen'zay araky ny teninao teo moa sotra an'Andriamanitra fa nambaranao teo le zavatra hoe mila réparation fibebahana lalina plus réparation plus fanomerana fanatim-panomerana zay ataonao mila manao an'izay dingana zay ny kristiana rehetra paster mba hanapahana an'le ozina zany raha izy faharoa paster de zao misy karazan'olona efa nambaranao teo any mba avero kely izy teo hoe misy karazan'olona zany a mbola tsy mpivady ry zareo de fa manao ny fomba mpivady mety hoe mifampiteraka ry zareo de aveo nareo lasa mpivady ara-dalàna ihany fa le zanakareo tany ivelan'ny fanambadiana de tadio tsara fa na de lasa mpivady azy nareo mivady na de lasa mpivady ara-dalàna azy nareo mivady tateorina fa le zaza niteraka talohan'ny fanambadiana dia eo ambany fanozolona ihany le zaza mandrapa atonga an'iny zaza iny a atolotrareo anatrehan'ny tompo a miaraka amin'ny fanatim-panoerana zay paster mila zay réparation zay paster le izy a eritreto hoe zanakao zany raha ampisavian'olona amy fotoana tsy alalanao zany de azony fampisaviana tratrarina tratra ny asana devolo tratra ny ozina ihany zany le zaza mandra-pahatonga ny ray aman-dreny a manao zay fanoloran-jaza zay rehefa misy fanoloran-jaza paster dia aleo mitondra fanatim-panoerana foana satria tsy fantatrao zavatra ny antécédent zavatra tany aloha tany a ty zaza hoentinao ty a zany na de zanakao nateraka ao izy de aleo mitondra fanatim-panoerana foana fa tsy ampy fotsiny hoe avy anao avy any de nahazo tsodrano tsara be anao mitondra zaza fa mila mitondra zay réparation araky ny tenao zay paster hoan'le zanakao zany aza vela am'izao fotsiny zanakao na dia efa lasa mpivady ara-dalàna azy nareo mivady am'izao fotoana zao fa raha paster fahatelo de zao resaka ny Jonadaba paster ty Jonadaba ty aiza moa le andininy teo misy any Jonadaba teo i Jonadaba de anisan'ireo a lehilahy andiny fahatelo fa aminona nanatsakaiza Jonadaba ny anarany zanaky Simeara lahany Davida ary Jonadaba de olona fetsy loatra zany hoe manipulateur olona fetsy loatra zany ty lehilahy ty izy ty de mitovy toetra amin'ny anna mihitsy paster amana agagita tare amin'ny andro Nestera zany hoe mampiasa ny afetseny ratsiny a sy ny politika ratsiny a mba hisondrotana eo amy fiainana jereo tsara ke izy napitikizo ty zanaky mpanjaka ty a de aveo izy ny ray a no mody nitondra vaovao tsara zany hoe mody nampiasainy zany ny Absalona anatyteraka neva mba hahafahany mahazo fahavera mpanjaka izy lay naka fahavera tamin'ny mpanjaka aveo paster andiny fahatelo amby telopolo ary Jonataba zanaky Simeana rahalany Davida ranao hoe aoka ny tompoko tsy anao hoe maty ny avokoa ny zatovy rehetra ny zanaka lany mpanjaka fa aminona ihany maty
nefa le efitrahevitra avy any aminy de aveo izy zany mody hoe manatsara zany hoe izy zany karazan'ireny olona tena azo itokisana indrindreny hitanao hoe fiatsy tena ary raha tsy olona manana esprit de discernement manana fahalalana tsy afaka miala amin'ny karazany olona misy afetsena tahaka zany hoe mba jerijereo hoe namanao eto ambavaka ny namanao mba olona mba hovain'ny tompo ny toetrany fa manahirana zany paster hoe napitikizo any Aminona ty lehilahy tya dia izy indray nahazo favera fa le zanaky mpanjaka indray lasa voailika izy nahazo plasy raha ny tena tokony izy tokony zanaky mpanjaka nahaza an'le toerana fa izy nahaza an'le toerana nahazo favera lasa nahasitraka tamin'ny mpanjaka ary nahazo toerana tsara fa le zanaky mpanjaka na tokony azo toerana tsara na ianao tokony azo toerana tsara ndray voailika fa ondrokafandray tonga teo amin'le toerana niainga tary amin'ny afetseny ratsy raha tsy olona manana fanay masina manana fahendrena avy amin'ny tompo anao tsy matakatra mihitsy hoe resaka manipulatera zany ka angatao foana ny tompo a mba ame fahazavan-tsaina fatakarana farany hitan-tsaina pasteur ia zay ny amin'ny jona daba iny pasteur io moa le tenin'andriamanitra mazavabe amin'izay masina ozy nisehoako fa masina ary zy am'izay piolakolaka nisehoako fa lalitsaina ny tantarany mbola mitoy foana tsy mijanona ho manipulateur mandrakizay jona daba misy karazana jona daba be dehibe mbola velona any am'izao fotoana zao fa iolo zany teny aminao fa tsy any am-piangonana ihany misy jona daba fa misy jona daba amin'ny fitsarana misy jona daba ty fananatana misy jona daba be dehibe ny andalana rehetrarehetra eny zay manambaka ny namany am'izao fotoana zao misy jona daba be dehibe manao bato mizana mandainga tena hoe iokapoka tapaka io dady jona daba dolo reny rehetrarehetra eny fa tratra ihany izy ny farany pasteur tratra ihany satria ny saingy tsy valiana vetivety ozy ny boky mpitory teny toko favalo ny ratsy fanahy de zany no anara-po mahatonga azy manara-po amin'ny zavatra ratsy io misy fetrany daholo zany io fahotana io misy fetrany daholo i pasteur Alvarez fa itsika mitory an'izany a de misy olona zao tratran'izany teny zany de ny antony hitorinan'izany teny zany dia osy izy de bokin'ny romana toko fahenina manao hoe toko fahatelo amby folo manao hoe atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra ho fiadin'ny fahamarinana fa aza manolotra ny tenanareo amin'ny ota ho tsy fiadin'ny ho fiadin'ny tsy fahamarinana zany hoe aza manolotra mihitsy ny tenanao ho amin'ny fahotana mba hitondra tsy fahamarinana ao romana toko fahenina andiny roa amby roapolo de izy manao hoe rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo a de manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany de fiainana mandrakizay ozy ny iratsika pasteur manao hoe masina ny lanitra feno voninahitra ny ota tsy ho tafiditra zany hoe tsisy fahotana tsisy ota tafiditra ny an-danitra zany ary raha tadiditsika tsara ny tantarany baiboly a dia ozy ny tenin'ny soratra masina manao hoe ny devolo ozy no nanota hatramin'ny voalohany tany an-danitra ny devolo no nanohitra an'Andriamanitra ary vokatra zay fahotana tafiditra tao anatiny tao zay de nazera avy any an-danitra izy ary rehefa nazera avy any an-danitra izy a de nitoerana any an-danitra any de nitoerana ny olona anankiray zanak'Andriamanitra novonjen'Andriamanitra raha ny marina zany nitoerana any an-danitra dia natao ho an'ny Losifera fa saingy zao noho ny fahotana de tsy maintsy nazera izy ary tsy misy fitoerana ho azy tony any an-danitra any pasteur ka itsika zay aty ambany de mpanota isika fa no diovina tamin'ny alalan'ny rany Jesosy novonjena tamin'ny alalan'ny rany Jesosy nateraka indray ozy ny tenin'Andriamanitra nateraka indray de rehefa nateraka indray tsika de lasa tsika indray no mandova an'le fiainana mandrakizay za aloha tsy hiteny manao hoe le toeran'ny Losifera any an-danitra ny toerantsika fa Jesosy Kristy tompo de nilaza manao hoe andeha ozy any amin'ny fitoerana ho anareo zany hoe misy fitoerana mihitsy zany zay nomaniny Jesosy Kristy ho atsika ho an-danitra ao ka ny olona rehetrarehetra zay afaka amin'ny fahotana zay nandresy ny fahotana no miditra ao anatin'ny fiainana mandrakizay jereo tsara pasteur fa ho avy Jesosy any amin'ny rao an-lanitra ary raha ho avy any amin'ny rao an-lanitra Jesosy a dia anapotika sy amarany tanteraka ny tantaran'ny ota tantaran'ny fahotana sy ny tantaran'ny ota de vita tanteraka momba ny ota devolo sy ny anjeliny de ho terizina ao anatin'ny fahatezeran'Andriamanitra mirehitra hodorana ao anatin'ny fariafy solofara fa ny zanak'Andriamanitra rehetra kosa zay nanolo tena ho an'i Jesosy ka no amarinina maimaim-pona tamin'ny alalany rany Jesosy Kristy tompo zay afaka tamin'ny fahotana de andova ny fiainana mandrakizay pasteur Alvarez ary hiara-manjaka amin'ny Kristy arivo taona ozy ny tenin'Andriamanitra de rehefa tapitra moa ny fanjakana arivo taona dia ao aorian'ny fanjakana arivo taona pasteur dia miara-midina amin'ilay Jerosalema vaovao ao anatin'ny Jerosalema vaovao io tsika io le lanitra sy tany vaovao zay hitoeran'ny fahamarinana ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra pasteur Alvarez miresaka ny tantarany io tsika de misy ifandraisany zany rehetrarehetra zany zavatra anankiray voalohany zay
ajantsika eo ny tantarany Tamara sy Amnona fa ny loza faharoa nateraky ny fahotany Davida pasteur de eo amin'ny andininy fa 20 ny soratra masina ary Absaloma nanome teniny zatoviny hoe miomana tsara fa rehefa faly no fony Amnona azy ny divay ka lazaiko aminareo hoe asio i Amnona de ataovy maty izy fa aza matahotra tsy zao va no nanome teny anareo matoky aoka seho lehilahy mahery anareo ary ny zatoviny Absaloma nanao tamin'ny Amnona araka ny teny nomeny Absaloma de nitsangana avokoa ny zanakalahy mpanjaka rehetra ary samy mitangina ny ampondrany ka nandositra zany hoe raha fitinina kely moa zany pasteur dia ity Amnona itya de afa ny renin'izy io afa reny zany i Amnona ary i Absaloma sy Tamara indray de samy zanaka Davida fa mitovy ny reniny zany rairay reny fa izy i Amnona no afa reny na izanaty zany de piraita-pofona no anarandreo piraita-pofona no anarandreo zany io moa ndraindray misy samy hafa ray samy hafa reny ohatran'izany dia miady misaviritaka na amin'ny lova na amin'ny zavatra maro samihafa de lasa mifanosina kanefa ny tokony ho fantatra foana zany de hoe piraita-pofona zany nanomboka teo amin'ny fotoana zay nantotony i Amnona na nijangajangan'ny Amnona tamin'ny Tamara anabavony raitapo ray reny sy ray reny tamin'ny Absaloma de nanomboka nisy loto tao anatin'ny Absaloma nanomboka nisy kakay ozitsika ino moa tika zany kakay zany pasteur raha ohatra hoe mba atao am'le teny mahazatra rehetrarehetra rancune teny avy any an-tanàna mantsy zany kakay zany rancune misy rancune de tehiriziny i Absaloma tao foana izy io ny zava-doza zany de ity raha ny toerana nisan'ny Amnona de tokony nanao fekekeliko izy ny bebaka izy nangataka famelana tamin'ny i Absaloma sy Tamara izy nanao réparation zany hoe tokony vita zany pasteur io de tsy tonga tamin'io kakay io na rankinina na le hoe lolopo sy valifatra tao anatiny tao zany fa samy nyainy ho hainy teny fotsiny ka ay zany le hoe raha misy olona anankiray ohatra maka ny vadinao na misy olona anankiray anananao kakay de tsy voafafa madidio fotsiny izy io fa miotrika ao anaty io ary ny zava-doza amin'io le zavatra miotrika ao anaty io na le olona mitahiran'le izy maty ho azy na i olona io mitady zay fomba amonona ny olona io na ankolaka na mivantana zay ndraindray ne misy olona tratra zany hoe matina famisaviny ranona ny tena marina an'io fa kakay efa taloha be ela be io de miandriny hoe aizany fomba isotrony kafe de amin'io namelesana azy zay fotsiny le izy pasteur ka tokony nanatona i Amnona ny resaka tamin'ny Absaloma sy i Tamara raha teo zay ny tenin' Jesosy manao hoe raha manana lahelo aminao ny rahalanao de mandehana atao zay havananao aminy atao zay havananao aminy ajanony mihitsy aloha ny fanatitrao mandana atao zay havananao amin'ny rahalanao de tsy nanao an'izay aloha zany i Amnona fa nieritretra izy hoe mangingina ho azy eny tanga de rehefa mangingina eny io pasteur ny fahotana zay nataonao tsy mangingina ho azy zany tsy maintsy misy fekekeloka sy fanoerana lalina io zay io voa voavela heloko de jeronao tsara le afetseny Absaloma teto modina sainy ny mpanjaka hoe manasanao ary papany mba anatrika an'le fanasana fantany fa tsy hoany mihitsy ny mpanjaka de azony antoka mihitsy tsy hoany mihitsy satria natao mihitsy fomba tsy andehanana fantany fa tsy hoany mihitsy de tany amin'ny farany izy vao niteny manao hoe aloha ary ny zanaka mpanjaka de iaminona rahalahy kozy itsy miteny hoe iaminona zanaka ao lahy fa iaminona rahalahy ko ohatra ny nifindranony toetra jona daba koa i Absaloma de ny aminona rahalahy kozy de nentina nakany amin'ny toeran'ny fanasana ary ny fomba naminony any aminona rahalahany de tamin'ny fomba mihaja satria tsy izy mivantana no namono azy fa tao anatina fanasana aloha nisy fanasana tao de ohatrany hoe ohatran'ireny andany mpanendaka reny fa nitoro hevitra rehetra de avany amin'ny dolidoly pasteur Alvarez hitanao maty Amnona ary rehefa maty Amnona zay savika ny Tamara de nitondra fikorontanana ngezabe tao am-pony Davida nitondra fikorontanana sy fahambaraka teo amin'ny fanjakana zay netiny
mitondra faharavana mihitsy aza raha tena marina tao anatin'ny fianakaviany nykorotana daholo ny zanany lasiny zanavavy rehetrarehetra fahambarakany nateraka izany paster ary zay oa le tenenantsika ho za hoe rehefa tena mibebaka ny ray mpianakaviana anakiray de tena tokony ibebaka de tsy tokony misy zavatra hoe nibebaka ianao de mbola sanatrena zany mbola pirafy na mbola nitsakitsaka ihany a fa mandeha araka ny fahamarinana mandeha araka ny sitrapon'andriamanitra de zay no mahatonga le olona voavela eloko pasteur raha tsorona zany ny resaka de zava-doza anakorosady zay no niseho teo amin'ny davida tao arinany nanontany nakany any batseba zanaky vadiny oria etyta ny voalohany resantsika teo a de ny famototra ny zanany vavy sy ny zananylahy tsy ho resantsika tsony ny faharoa pototra mazava ho azy ny fahadiovan'ny ny zanany vavy fahatelo ny famono ray reto zananylahy reto ny famono ray reto zananylahy reto vokatry ny fahotana daholo io rehetrarehetra io a pasteur alvares ary zay ny mahazava-dozan'le hoe rehefa tsy mibebaka lalina mpanompon'andriamanitra anakiray be dehibe ny ohatra hoe mety efa mpitoro teny ianao a mety efa mpanompon'andriamanitra mihitsy ianao mijoro vavolombelona fa na inao raha mametra-panontaniana hoe maninony za mpanompon'andriamanitra mpitoro teny mpivavaka vavaka ho an'ny olona afaka le olona fa maninona ny ato anatin'ny ankonako tsy mety miova fo maninona ny tsy mahatona na diray aza mipiraitam-po amiko maninona ny tsy mahatona ny diray aza amin'ny vady aman-janako problema fibebany paster bebaka imolotra le olona bebaka amin'ny fahotany le olona voavela elo fa saingy tsy niditra lalina tamin'ilay fanonerana ary zay ny navoan'i davida zay hoe tsy nampiova lay vady aman-janany lay fibebana nataon'i davida efa nanarina tany izy fa tokony hanonotra nefa tsy nanao izy de vokany pasteur alvares a misy fiatraikany izy dia mitantaran'le vokadratsiny fotsiny tsika pasteur mamaraparantsika vokadratsiny ary mbola vokadratsiny ihany koa pasteur le andin'ny faefatra amin'ny telopolo amty samoela faharotoko fatelo ambin'ny folo ty hoe absaloma nandositra zany hoe tena le tokatrano zay lamina na finaritra be ty eo fampitsoro vavolombelona ary mino pasteur fa efa fanao nreto zanaky mpanjaka reto ny fotoana miara amin'ny korana miara amin'ny faly fa vokatry le fahotana nataony aminona dia vonony absaloma ihany koa i aminona avy eo a valifaty io de tonga fantosirany absaloma pasteur ny fahotana eto a fahotana nataony zanaky davida dia tsy namelany davida directeur nofo hoe iny fantoraka lefina azy davida fa narary mihitsy ny fanahany davida zany hoe ratra apana zany nahazo any davida teto pasteur andiny fahasivy amin'ny telopolo hoe ary davida mpanjaka naniry voaka nakany amin'ny absaloma fa ny onona izy no ny amin'ny aminona satria efa maty izy zany hoe nisy fotoana mahatra zany a sady maty ny zanaky davida pasteur zananylahy tiany ary nandositra ihany koa zananylahy tena mbola tiany ihany ko satria davida de tena tia zanaka zany hoe fahoriana ampana le zanany vavy a voavetaveta ny anadahany ny zananylahy maty ny zananylahy nandositra naharary nangefiry vokatry ny fahotana miainga tany amin'ny miafina zany hoe araka le evanresantsika telefona ny fahotana hoe tsy voatery hoe zavatra ivelan'le action nataonao ihany tsy hoe nanao an'le acte arabaky teny ianao nanao an'le asa fantikan-dalàna arabaky teny ianao vao nanota fa vao misaintsaina fotsiny vao mieritreritra fotsiny i absaloma talohany aminony any aminona de efa nitany aminona voatsindro ny antsady izy pasteur de natao zay fomba rehetra zany hoe vao nieritreritra fotsiny amonany aminona izy de efa nanota sady i aminona vao nieritreritra niandry amin'ny tamara de efa nijangajanga sady ary tanteraka le akta avy eo davida vao nieritreritra ny iara-matory amin'ny batseba vao nieritreritra ny amonany oria de efa sady namono olona no mijangajanga eto moa de sady nitambatra mihitsy sady nisy fijangajanga eto nisy famonoana olona hoe le fahotana nataonao any tsy vitavita ho azy am'izao raha tsy mibebanao lalina fa tsy maintsy valy iny ary le izy avy eo tsy azo afenina pasteur tsy azo afenina hoe ataovy magningina kaka zany resaka zany fa azavoako zany resaka zany ataovy resaka tsika mianakavy akombony ny vava aoka tsy voaka an'ity varavaran'ity zany resaka zany tsy azo atao an'izay tsony ty raha ty fa hitan'ny olona rehetra hoe raha misy fotoana zany ianao manota ny ambadimbadika any hoe misy fahotana nataonao ny ambadimbadika any a tamtamikeo anao misy karazany olona pasteur tamtamikeo lasa nijanny amponja tamiko zany misy karazany olona tamtamikeo maty tamiko zany misy karazany olona tamtamikeo mahita problema miakatra tribunal tamiko zany de anao hoe mieritreritra fa hoe tampotamiko io isy fahotana zay talohany io
fa zao izy vo miseho de hitapabe maso fibebahana lalina na tsy voaterina anao an'le acte azy ianao fa vao mieritreritra fotsiny ianao hoe fijangajangana fa minon'olona hoe halako mihitsy koa iny ololetraka fa tiako vonoana any iny a misy karazan'olona halanao a tsy tianao mainty beba ianao am'zany zavatra ataonao zany ary dia vokatra io fahotana io raha tsy bebana pasteur de zao mety tsisy pahita ho ala izy moa mahita zay nataonareo tany amin'ny sambra tany ohatra hoe misy karazan'olona mijangajanga menana am'zao fotoana zao ohatra mijangajanga anao miaraka amin'ny vadin'olona le tompom-bady mety tsy malala fa velon'ny fanamana ianao de mba natoky anao izy de kanjo anao nivadika de niaraka tamin'le vadiny ianao de mety io zay anao tsisy malala tsisy pahita de vitanao zay nataonao de io zay anao hoe tsara ny tompo satria tsisy malala tsisy pahita ianao fatandremo fa nivaliny io tsy maintsy hitany besany maro tsy maintsy hitany besany maro mahita rahalahy zay pasteur nanitsakitsaka ny vadiny faratapony io lehilahy io tena zany a le vadiny tsy nahalalany ininina nefa ty lehilahy ty de fa le vady moa zany misy olona miteny any vadinao iny fa le vavy zany tsy mino mihitsy ary tsy manaiky an'izay fa endry be ny vadiny fa lehilahy io tampotampoka teo lehilahy io pasteur tonga de lasa nalemy ary tsy afaka mitsangana antsony a de za moa nanatona azy aveo nanatona azy de nanotaniko lehilahy ianao ve rahalahy niaraka tamin'ny olona wa de niaiky lehilahy niaraka tamin'ny olona pasteur fa aza mitenteny amin'ny vadiko pasteur ozy izy aza mitenteny amin'ny vadiko fa za niaraka tamin'ny olona maromaro za ve moa teny amin'ny vadiny niaraka tamin'ny olona maromaro ny vadinao anjara nisy ny tompo zany fa ny anjarako de mifona ho an'le olona bebaka amin'ny olona de mivavaka amin'ny olona de ny tompo a mandray ny andraikitra zay tokony tandrify azy aveo andriamanitra isika izy ny tompo ny fitsarana izy ny tompo ny fahamaliny fa misy karazana fahotana zany a zay ataonao any amin'ny afina fa aseon'andriamanitra aminao am'mangingina ka raha misy zavatra mahazo anao am'zao fotoana zao de tadio a mety nisy fahotana nataonao tany ambadimadio tany a beba zay nga many fotoana pasteur vavakantsika am'zao fotoana zao de vavakantsika resaotra ny tompo raha io sotranao zay nohony am'ty Samuel faharoa toko fahatelo amby folo teny nanambaranao tantarany Davida tantarany Aminona Jonadaba i Absaloma Tamara ireo zanakalany mpanjaka tompo sotranao zay nohony am'ty tenin'Andriamanitra ty satria afanay misaitsisaina mitsakotsako a ny famarinany teninao ndreo tokoa dia misy fahotana mbola tsy ny bebanay rao dia misy réparation fanonerana fa anaty fanonerana tokony ataonay tompo sokafo ny masom-pananay sokafo ny masonay tompo ahitanay zay lalaka izy oranay ka afanay manapa-kevitra noho ny am'zany tenao zany tompo dia vavaka zay am'zao fotoana zao anapa-kevitra no dingany zay tario ary zay hankatoa zany teninao zany aza vela angatakandro aza vela angataka fotoana lava tsy era amin'ny rakotina arabe na amin'ny atsimo na avaritra na tsinany na nandrepana tsy era amin'ny patatra izay fa zany ny teninao zany de famarinana mokatoavinay zany Jesosy a satria ny famondram-po ny famelan-keloka dia ao aminao misy an'izany a zany no anatonanay anao hoe raiso izay Jesosy a atsangano reny fiainanay a za dia mivavaka am'izao fotoana zao raha misy olona tompo a manapa-kevitra anonotry manapa-kevitra hibebaka lalina am'izao fotoana zao amin'ny anaran' Jesosy a sady de manapaka ny ozo ny fahotana ny ozo ny valiny raha ny ozo ny valy faty tsy akasika an'izao raha lasana baby zao a fa Jesosy Kristy tompo efa maty amin'ny azo fijaliana misolo vava azy iza ny mpangalolo bafidin'Andriamanitra Andriamanitra ny manamarina azy iza ny manameloka Kristy efa maty a sady nitsangana tamaty ny fona manay a eo kavanany ray sotra tompony amin'ny famelan-keloka sotra ny amin'ny fanangananao indray a sotra ny amin'ny restauration zay ataonao indray a voninahitra de anao rery ihany a amen indray tompoko a de atreo aloha zany ny fandarantsika tamin'ity androany tia raha sitrapon'Andriamanitra de mitondraytsika amin'ny manaraka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho atsika rehetra veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tomposaina sy atolotsy ny pasteur Rantiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tsemarivony manasantsika rehetra tompoko